Amin'ny ankapobeny dia 420 ora teo eo zay no nisian'ny oranikija ho an'ny teto Andrainivohitra sy ny manodidina. Raha ny tsikaritra nefa dia efa saika niakatra avokoa ny rano tamin'ireo lakan-drano samihafa eto amintsika. Ny 900 nosy moa zany dia saika nahitana rotsakorana avokoa ho an'ny eto Antananarivo ny fahatsetsena ny lakan-drano ny tena mahatonga io fiakaran'ny rano io araka izao tatim-baovao izao. Nanomboka niakatra ny rano tamin'ireo faritra iva maro samihafa eto Andrenivohitra noho ny hifikijany orana vokatry n'ilay rivo-doza Enao. Isan'izany tetsy amin'ny lakan-drano n'Andriantany etsy Andavamamba. Nanomboka ny azon'ny moron-dalana ary nananika ny trano fonenana avokoa ny rano tokony ho fezin'ity lakan-drano ity. Lakan-drano izay dibo-drano sahady ray andro nahatongavan'ilay rivo-doza Enao. Niakatra ihany koa ny rano tetsy amin'ny La Réunion kely, niteraka fahasahiranana ho an'ireo mponina toerana izany. Tafiditra trano anaty efitrano fatoriana tokoa ny ranon'Andriantany izay niteraka fahasahiranana maro samihafa, nanelingelina amin'ny fivezivezena, ny fatoriana sy ny fiainana amin'ny andavanandro amin'ny ankapobeny. Voatery nifindra trano ary nitady toerana hatoriana vonjy-maika ireo mponina toerana. Efa vonona niatrika ny fiakaran'ny rano kosa nefa ireo faritra iva sasany toy ny etsy amin'ny Fokotany Ankasina izay matetika misedra ny olana toy izao. Raha ho an'ny Fokotany Ankasina manokana moa zany amin'ny fihetrehana ny rivo-doza dia amin'ny fiakaran'ny rano ihany koa andanin'izay dia raha ohatra hoe misy le mponina ety aminay zany miakatra amin'ny fiakaran'ny rano dia fa misy toerana izay mitenen'ny chef de district amin'ny tanàna zany hoe ao amin'ny any amin'ny EPP aloha nafindra le olona vonjy-maika zany. Hatreto aloha zany ny an'ny Ankasina manokana aloha zany mbola tsy misy, mbola tsisy niakatra mihitsy aloha na ray ary. Efa miomana ny tsy hatory andro manalina ireo tompon'andraikitra ao anivon'ny Fokotany Ankasina manoloana ny fahatongavan'ity rivo-doza Enao ity. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanentanana maro samihafa any anivon'ireo faritra izay ahina hiakatra ny rano ato amin'ity Fokotany ity. Toerana misy adimy eto Andrenivohitra hatreto no fantatra fa andraisinareo trabona vokatry ny rivo-doza Enao dia ny Kanja Mitafo Ampefiloha, Mahamasina Akorondrano, CEG 67 hectara ary eny amin'ny CEG Avaradrova. Voaniditra eto Analamanga ilay rivo-doza Enao dia tsikaritra tety Seroa sahady ny heriny toy ny fiforetan'ny takelaby fanaovana dokam-barotra izay niforotra tanteraka etsy Mahamasina.